Iara ivavaka isika to. Andriamanitry Abrahama, Andriamanitry Isaka, Andriamanitry Jakoba. Ianao no rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotranao izay no nanomezanao ny zanakao lahatokanao fahatisy olo anay. Misaotranao izay Jesosy, satria fitiavanao sy famindramponao mbola mato izao anay. Anananay indray ity fotoana ity, azonay miaino ny teninao, miaino ny anatao, miaino ny fanamboarana sy ny fitaizana ataonao aminay. Jesosy, raha ambara ny teninao, dia ampangino ny feo hafa rehetra, fa aoka ny feonao irery ihany no voarainay. Koa mitenena Tompo, fa vonona iaino ny mpanomponao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity maraina ity, dia hitantsika ao amin'ny Matio, filazantsara araky ny Matio, toko 7, ny 9 ka hatramin'ny 10. Filazantsara araky ny Matio toko 7, ny 9 ka hatramin'ny 10. Raha miara mahita isika rehetra, dia toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo, fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo. Ary araka ny ohatra ataonareo no hanoharana ko anareo. Ary nahoana ianao no mijery ny sombitsazo eo amin'ny mason'ny rahalanao, fa ny andro eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaroanao. Ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalanao hoe aoka ao anaisika ny sombitsazo eo amin'ny masonao, nefa indro ny andro eo amin'ny masonao ry dia tsara velatsy, esory aloha ny andro eo amin'ny masonao, ary amin'izay vao ho hitanao tsara ny hanesorana ny sombitsazo eo amin'ny mason'ny rahalanao. Aza omena ny alika izay masina, ary aza atsipy eo anoloan'ny kisoa ny vato soanareo. Fa ndra ho anitsaka azy izy, dia hipotika ka hamiravira anareo. Mangatahady omena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo. Dondomy dia hovoana ianareo, fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no voana. Ary iza moa aminareo, raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato, ary raha angatahany azy andrano no hanome azy mena rano? Koa raha ianareo na dia ratsy azy, mahay manome zavatsoa ho an'ny zanakareo, tsy mainka avany rainareo izay any an-danitra no hanome zavatsoa ho an'izay mangataka aminy. Amen. Ry Ray Masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Ry fianakavian'ny salta malala ho aminareo rehetra ny fiadanana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Misy toetra izay ahitsin'Andriamanitra amiko sy aminao. Te hanitsy ahy sy hanitsy anao Andriamanitra. Ary izany no hitenenana eto hoe mitaiza Andriamanitra. Izay hanoharana
izay hitsarako ny namako no hitsarana amin'ny andro ny fitsarana. Moa mba fantatao fa ny toetry ny fitsara mirehareha izy, mizakozako izy, manamartena izy ary mievitena ho zavatra izy. Lazainy Jesosy eto, ry mpiatsara velatsy, esory aloha ny andro eo amin'ny masonao, izay vao afaka anaikitra ny andro eo amin'ny masony rahalanao ianao. Ity fiatsaram-belatsy ity, izay lazaina amin'ny teny fototra hoe opokritasy. Ary tsy opokritasy no tenenany azy eto, fa opokritasy. Zany hoe nominatif. Ary apetany any alohan'ny frazy mihitsy, satria tiany ho tsindriny tsara. Toa masina, toa mpivavaka, toa pastora, toa mazoto misainy ny tenin'Andriamanitra. Kanjo sinagoga ny Satana. Te hanamboatranao Jesosy eto, satria mitaiza izy. Ahoana ny fomba hananatsika, hananako sy hanananao ilay toe-panaraka an'Andriamanitra. Aza omena ny alika izay masina. Ahoana hoy Jesosy tamin'ilay vehivavy Kananita, raha miangavy mafy taminy ny anasitranana ny zanany vavy. Tsy mety raha omena, raha maka ny mofonjazy ka manipy azy eo amin'ny amboakely. Lazainy eto, aza omena ny alika. Ny amboakely, ny alika, ny kisoa, tsy azo tenenina eto amin'ny pilipity zany, ary tsy azo tenenina amintsika malagasy zany. Kanefa teneniny Jesosy. Mba hanety tena, mampianatra atsika hanety tena Andriamanitra. Mba haizatsika tena mijoro marina ka manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Nampianarin'i Jesosy io fanetentena io, satria izy izay masina, izay manana ny fiandrianany any an-danitra mihitsy, no nidina taty amboniny tany, nidina any amin'ny farany lalina indrindra, no ny fitiavana anao, no ny fitiavana nafoy no tenany, no rorana, no vonona, teo ambony ny azy fizaliana. Nandatsaka ny rano. Ary ilay Andriamanitra rainy mihitsy no lasa nandao azy tamin'ny fara. Ka nahatonga ny Jesosy ny teny hoe, raha eo nahoana no dia mahafoy ahy ianao. No ny fitiavana anao no anaovan'i Jesosy amin'izany. Satria mampianatra anao n'ilay fanepentena izy, mba tsy ahafahako hitsara sy hitsara ny namako, fa mba hivavaka ho azy kosa. Jesosy nefa manambitamby ahy sy manambitamby anao izy amin'ity maraina ity, ka milaza aminao izy, milaza amiko izy, fa mangapahady omena ianareo,
mipatiava dia ahita ianareo, dondomy dia voana ianareo, fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mandondona ny voana. Tadiavin'i Jesosy hangataka ny fanahy masina izao sy ianao amin'ny fianarana eto amin'ity salita ity. Hangataka amin'ny fanahy masina mba hananantsika nay tena toe-panaraka an'Andriamanitra ho entitsika miaina na ao anatin'ny tokantranotsika na amin'ny manodidina sika, mba ho tena vavolombelona marina, mibebaka marina, ka hitombo amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Raha misy ve aminareo Kristy Jesosy angatahany zanany mofo ka hanome azy vaky, angatahany azan-drano ka hanome azy menarano, tsy mahay manome menarana ho an'izay olona mangataka an' Jesosy, ianao tsarovy ilay dimy adala sy ilay dimy endry. Fa rehefa tonga ny fotoana tokony hidirana, tsy tafiditra ny dimy adala satria lany tanteraka ny finoany, tsy mety tafiditra. Tsy ianao nefa izany, satria olona nividiny Jesosy tamin'ny rano ianao, tsy izaho zany, tsy ianao zany, fa izaho sy ianao dia tsy mba hitenenan'i Jesosy hoe tsy fantatra ianao na avitaiza na avitaiza, ratsy izay ka tonga ny fotoana nangonana itsika, fa hitenenany teny mamy isika, ka isika rehetra izao mihitsy no lasa andiany iray amin'izay fotoana izay, ka hitenenany, ka hideran'Andriamanitra hoe voninahitra ny eo an'Andriamanitra zay fahazy hatramin'ny taloha indrindra, ary mbola ho azy mandrakizay. Mbola hivavaka isika, misaotra Jesosy satria nampianatra anay ianao, mitaiza anay ianao, ary tsy mitaiza anay amin'ny ankapobeny, fa mitaiza anay amin'ny antsipirian'ny fiainanay, ka ny famolavolana anay ho pastora dia tena famolavolana ao anatin'ny afo mahamay tokoa, mba tena hivoahan'ny volafotsy sy ny volamena, ka tsy ho anisan'ny ho lavy ny zahay rehefa tonga ny fotoana nangonana anay, ka hitenenanao teny mangety fa ho teny mamy kosa no azonay, ka hitenenanao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, efa nahatoky hatramin'ny kely ianao, ho tendraiko ho mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Amen.